Manodidina ny 700 metatra toratelo isan'andro ny rano very ety Ambohimiandra vokatry ny fanterana sy fahasimban'ny fatsondrano ety an-toerana. Tsy maintsy erosoana araka izany ny fanamboarana noho ny fahitana ny fitombon'ny fahasimbana ary goavana ny asa tanteraina ho ny tompona ndraikitra satria fantsona manana sava ivo 500 mm ary eo amin'ny 700 metatra eo no soloina tanteraka. Ho tapaka tanteraka mandritra ny 3 andro manomboka androany araka izany ny lalana Ambohimiandra mandro seza noho ny asa fanolorana sy fanamboarana fantsona ho tapaka ihany koa ny rano noho ny asa atao. Araka ny hitantsika dia misy ny fahaverezana rano vokatry ny fahanteran'ny fantsona teto sady ankoatra ny rano very dia teo ihany koa fahasimban'ny lalana. Marihana fa noho izay fahanteran'ny fantsona izay dia efa mahatratra hatrany amin'ny 700 metatra toratelo isan'andro na mihoatrany ny very vokatry izay fahavalesana izay. Azo lazaina hoe goavana ty asa ity satria fantsona mirefy manana sava-ivo mirefy 500 mm eo no soloina eo amin'ny alava 500 metatra mahery. Mandritra ny 3 andro sy 3 alina manatanterahana n'izay asa izay. Izany hoe miasa zany ny orinasa JIRAMA sy ny Carnet Bancaire mandritra ny andro sy ny alina mba hamitana io asa io aingana. Tsy ho very intsony ny rano ary tombo ihany koa ny tosiky ny rano aorian'ny vavitany asa ka iantsony ny tompona andraikitra faharetana sy nametrano fialatsiana ho an'ny rehetra amin'ny fanelingelenana. Ankoatra ny tsy fahaverezan'ny rano intsony dia mitombony tosiky ny rano any amin'ny fantsona izay vatsiny ity fantsona ity any amin'ny faritra izay vatsiny ity fantsona ity. Dia etona ny orinasa JIRAMA dia maneho ny fialantsiny amin'ny fanelingelenana na ho an'ny mpampiasa lalana zany na ho an'ny mpanjifa vokatra izay asa izay tanterahany eto izay. Ankady fotsy sy Manjakaray, Nanisana, Ampasapito, Ankadindramamy, Ankerana, Analamahintsy, Ivandry, Soavimasoandro, Ambatobe, Masinandrina, Ambohitraraba, Ankadikely, Soavimbahoaka, Ilafy sy ny faritra manodidina akaiky an'ireo dia voakasiky ny fahatapahan-drano avokoa. Iverina tsikelikely kosa ny famatsiana rano arakaraka ny fahafenoany tamazotra aorian'ny asa tanteraina raha ny fanazavana. Mba hanalefahana ny fiantraikan'izany dia mikasany amin'ny tombo ireo fiarabe mpitatitra rano ny JIRAMA izay isana ny fizarana rano amin'ireo faritra voakasiky. Mametraka ny fialatsindrindra tompoko lahy sy tompoko vavy noho ny fahatapahana noho ny antony fahatapahan'ny herinaratra na ny délestage moa zany izay nisy tetỳ Anosipatrana ka efa miverina soamantsara zany moa amin'izao satria ny milina no manodina aloha zany amin'izao fotoana izao dia tohizantsika ny fampahalalam-baovao. Vaovao makasika ny eo anivon'ny BNGRC sy ny fanarenana an'ny Tomasina dia amin'itoy ny fandraisan'ny Madagasikara ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka RS-pirenena ho fanohanana ireo ponina tratry ny voina taorian'ny rivo-doza Gezany. Araka nambaran'ny Bureau national misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandrindom-doza na ny BNGRC dia mbola misy hatrany ireo firenena sy ny fikambanana manolotra fanampiana ho fanalefahana ny fahasairana n'ireo traboina. Raha ho an'ny androany dia ny firenena Egyptiana no nanolotra fanampiana teny anivon'ny BNGRC. Rindra tsara ny tahiriniana no hitaterina izay vaovao izay. Sakafo sy fanafody no ankamaroan'ireto fanampiana avy amin'ny firenena Egyptiana ho fanohanana ireo traboina vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany. Vokatra avy any Egypta avokoa ireo fanampiana ireo ary natao indrindra ho an'ireo olona marefy sy tena sahirana taoriany ny fandalovan'ny rivo-doza raha ny fanazavana. For the price, I do not like to speak about money because it's not about money. It's about actually the show of spirit and unity between African brothers, and I hope they are put to good use. And we hope that we can strengthen our collaboration in terms of addressing the impacts of natural disasters and also of capacity building between the two relevant institutions, BNGRC and also the Egyptian Institution for Relieving Disaster, where we can impact positively the lives of millions. Ireo toerana tena mbola sahirana no andefasana ireto fanampiana ireto hoy kosa ny teo anivon'ny BNGRC. Arakaraka ny tatitra ataon'ireo fokotany, commune ary ny district no amantarana izany hoy ny fanazavana. Qui dit réponse ciblée zany dia ireo mbola hita fa tena mbola marefy tsy tafariny fa tsy hoe ny rehetrarehetra akory dia mety hoe ahazo an'izay satria hitanareo ihany ny quantité-ny sy ny abetsaky ny fahavoazana nisy tany Tomasina fa reo tena mbola le marefo zay any Atsinanana
no metsika an'ireo. Mikasika ny fanarenana any Tomasina dia nilaza ny teo anivon'ny BNGRC fa efa misy ny fandrindrana asa sy paikady napetraka ho fanohizana ny fanarenana ireo fotodrafitrasa sy ny fiainan'ny mponina any amin'ny faritra voakasika. Tanjona amin'izany ny amerinana amilony ny aingana ny asa sy ny fiainam-bahoaka any an-toerana. Raha ho an'ny fanarenana ny Tomasina zay moa le fanontaniana ny BNGRC araka raha nanarakantsika reny teniny Andriamatoa filohan'ny président-ny fanavaozana ny République Madagasikara dia manao ny asany andavanandro sy ny asany mahazatra ny BNGRC fa napetraka any Tomasina kosa le unité de coordination pour la reconstruction ny Tamatavy. Zay efa ao anatin'ny fanarenana tanteraka ny Tomasina isika amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'io unité io fa ny BNGRC dia mitondra ny tohana foana miaraka amin'izany unité zany ary eo ihany koa ny atao hoe zay andraikitry ny BNGRC tsy azo ialana dia ny coordination na ny fandrindrana akapobeany ireny tohana maro isan-karazany avy any amin'ny mpiara-miombonantoka sy ireny malala-tanana ireny. Mitoeraka zany ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka nasionaly sy iraisam-pirenena mba ahafahana manohy ny asa fanarenana sy fanampiana ireo traboina manerana ireo faritra niaran'ny rivo-doza Gezani hoy ny teo anivon'ny BNGRC. Mahakasika ny teny reny kosa tokony tsy voafetra amin'ny fotoana fampiarana ny tsy tokony voafetra ny fotoana fampiarana ny teny malagasy fa mila voizina mandavantaona hoy ny fikambanany ampingapikabary. Ankoatra ny fampiroboroboana ny teny malagasy ny fotony ifatoran'ny fikambana ihany koa ny fitehirizana ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny fampianarana kabary ho an'ny rehetra. Ny kabary izay maneho ny mahizaizantsika malagasy fototry ny fampandrosoana ny firenena sy ny fanajana ny kolotsaina hoy ny fanazavana. Ny arotanjona sy Ando Meratina no mitatitra ny Antsipriana izay. Miroborobo ankehitriny ny fianarana kabary. Mijoro ary ampandroso ny kolotsaina sy ny sotoavana amin'ny malagasy amita ny iraka ho an'ny firenena ny anjara andraikitry ny fikambanana mandalina ny kabary eto amintsika manoloana ny firoborobony teknôlôjia izay mitady hanimba izany. Na eo aza nefa izany tsy voavilivily ny kolotsaina vahiny any malagasy manoloana ny fahatongavan-tsain'ny maro fa ny kabary dia maneho ny maha izy azy ny malagasy fototry ny fampandrosoana sy fanajana ny kolotsaina eto amin'ny firenena. Tsy voavilivily ny kolotsaina vahiny mihitsy ny kabary satria ny gasy manana azy manentana antsika malagasy zany mpakoty amin'ny sotavanantsika io satria saoby atao toy ny valalana andoka amin'ny tompony iray tsy ity ka aoko sy miverana amin'ny resaka hoe fansoana izay fansoana irairaina zavadradrana eran'ny tanàna dia fansoana fa manao fampitondrano fampitondrana resaka mikasika kabary no resaka satria mandroso ny valana fa tsy tsy afa-misaraka amin'ny kabary ny fahafehezana ny teny malagasy. Tsy voafetra amina fotoana araka izany fampiarana ny kabary fampiasaina amin'ny andavanandro satria aina ny teny ho ny fikambanana ny ampinga. Isan'ny tantsorika lehibe amin'ny fikambanana ara-kolotsaina hoentina mampiroborobo ny teny malagasy ny fanapahariana ny fampianarana ho an'ny olona rehetra anabevon'ny kabary manerana ny nosy. Ao anatin'ny fankalazana ny volan-teny malagasy izay tsy amin'ny volan-teny ihany izay tokony mankalaza an'izany fa isan'andro ny fikambanana dia mankalaza izany hoe volan-teny malagasy izany koa na amin'ny alalan'ny kabary satria ny teny dia aina ary ny teny dia miaina ka izany teny izany izy ilay isan'andro satria voateraka ianao dia kabary ary raha vao misy raha tokony ny fiarahamonina na ratsy na tsara dia kabary daholo eo anatin'izany. Namoaka mpikabary sangany sy matianina misy 700 mianadahy ny fikambanana ny ampinga ao anatin'ny fanamariana ny iray volana ny teny malagasy izay ankalazaina mandritra ity volana jona ity. Teny amin'ny kianja maitso na ala maitso na moana ny andian'ny ravinala. 5 taona no zokony indrindra raha 10 taona kosa ny zandrina tamin'io andiana io izay manamafy fa tsy mifidy taona ny fianarana amin'ny kabary. Amin'ny volana septambra ho avy izao indray kosa ny fidiran'ny taom-pianarana manaraka. Ankoatra ny fampiroboroboana ny teny malagasy ny fotony, ifotoran'ny fikambanana ihany koa ny fitehirizana ny kolotsaina malagasy.
fa anisan'ireo sehatra iompana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Inde sy Madagasikara ny resaka kolotsaina mifampizaratra ikefa ny rotonta ampiroboroboana izany raha ny fanazavana nentiny ministry ny kolotsaina. Hitantaratra izany ny nandritra ny fanamarena ny andro maneran-tany ho an'ny yoga kolotsaina indiana mivohy ny fitaizam-batana sy ny saina. Tato-baovao ny andro miaratiana saritran-dratsariny ny ary-tanjona atrany. Kolotsaina indiana mivohy fitaizam-batana mety ho an'ny rehetra ny yoga, tsy fomba fivavahana miaraka amin'ny finoana isan-tsokajiny fa zavakanto sy siansa mikajy ny fiainana ho lavorary. Tanjona amin'ny fanaovana yoga ny oharana ireo karazana olana menjady amin'ny tena ary mitondra makany amin'ny fahafahana eo amin'ny lafim-piainana mba nanana fiainana mirindra sady anjakany ny fahasalamana. Tsy fampiasam-batana fotsiny araka izany yoga fa fandrindrana ny vatana, ny saina ary ny fanahy manontolo ampiseho ny maha-izy azy ny tena. So this challenge, one family, one yoga challenge was initiated by Embassy of India, Antananarivo, so that all the family members can come together and can practice yoga to become healthier. Ankoatra ny mahafitazam-batana azy, mivoha kolotsaina ihany koa ny yoga. Tafiditra tanteraka anatin'ny fifampizarana ara-kolotsaina araka izany i Madagasikara sy Inde amin'ny alalan'ny yoga hoy ny ministry ny kolotsaina. Ankoa fandarintsika fa ny firenena India sy ireo indiana zany no nizarana zany yoga zany ho an'izao tontolo zao. Ary saika mampiasa azy avokoa zany firenena rehetra. Lasa fihizina ara-kolotsain'ny indiana izy io na hoe identité culturelle ny indiana dia izay indrindra no antony mahatonga ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera maneho zava-dehibe ny fandrotsonana azy ireo ao anatiny ilay ataontsika hoe fifampizarana ara-kolotsaina na ilay adikatsika amin'ny fiteny vahiny hoe partage culturel zany. Mivelatra amin'ny sehatra maro lafy ny fiara-miasan'ny Inde sy Madagasikara amin'ny fampivoarana sy fampiroboroboana ny sehatry ny kolotsaina. Misy ny fifampizarana traikefa sy fanamafisana fahaiza-manao ao anatin'izany. Misy maromaro ny fiara-miasa zany eo anivon'ny ministera sy ry zareo zao dia ankoatra ny yoga dia tsy misy zao ny fifampizarana amin'ny atao hoe haifi, zany hoe fifampizarana amin'ny lafiny sakafo zany zay kolotsaina anankiray ihany koa. Misy ihany koa ny fifampizarana ara-fomba, zany hoe fomba échange culturel moa zany tena mahatsara an'ilay izy dia izay ihany koa manana n'ilay atao hoe départementa anakina hoe akademia nationale ho an'ny zavakanto sy ny kolotsaina dia izy ireo zany mifampitaiza sy mifampizara aminay ihany koa anatina atao hoe fifampizarana traikefa dia zany anisan'ny rahantsika miasa zany. Nankalazana omaly iraika amby roapolo jona ny andro raisam-pirenena ho an'ny yoga. Olona anjatony maro no nanao yoga Kalamanjana teto amin'ny kianjan'ny Bare. Ratsaivina 20 taona amin'ny ity taona 2024 ity no nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny yoga araka ny atsisika nataon'ny praiministra indiana ka natonga ny firenena mikambana nankatory ny fanamarian'izany isaky ny 20 jona nanomboka ny taona 2024. Loha hevitra novizina omaly ny hoe yoga ho an'ny fahalebiazana eniky ny fahasalamana. Mitoy ny fihetsiketsehana an-dalambe ao amin'ny renivohitry Albania efa ho roa tokom-bolana mahery izao. Olona analo no midina an-dalambe manohitra ny tetikasa fananganana toeram-pizahan-tany lafo vidy eny amorontsiraka. Izay voalaza fa misy fifandraisany amin'ny fianakavian'ny flo amerikanina. Mitaky ny fialan'ny praiministra Edi Rama ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana satria heverin'izy ireo fa tsy misy ny mangarahara amin'ity tetikasa ity. Ny Antsipriana izay. Nifondrina ireo olom-pirenena maro tao Tirana renivohitry Albania mba hanohitra ny tetikasa fananganana trano fandraisam-bahiny eny amorontsiraka. Voalaza koa fa misy fifandraisana amin'ny vinantolany Donald Trump ity tetikasa ity. Telo herinandro mahery izao ny fihetsiketsehana ary ny tombo an-trano nisan'ireo olona midina an-dalambe. Tamin'ny voalohany dia nanoherana ny fananganana toeram-pizahan-tany lafo vidy ny hetsika. Taty aoriana nefa dia niva ho hetsika manohitra ny fitondrana sy ny drafitra politika amin'ny ankapobeny ny toerana izany ka atao hoe Révolution des Flamants Roses ity hetsika ity ankehitriny. Olona nalomaro no nameny ny arabe sady nilanja sora-bavety sy ny antsoantso hoe tsy amidy i Albania. Nandritra izany nitaka ny fialan'ny praiministra Edi Rama ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny fatratra tamin'ny Edi Rama ny atezeran'ny vahoaka noho izy nanohana ny tetikasa. Tafiditra ao anatin'ity tetikasa ity ny zanagavavan'ny Trump, Ivanka Trump sy ny vadiny Jared Kushner. Maro amin'ireo mponina no manakihana fa tsy misy ny mangarahara amin'ity tetikasa ity ary manay izy ireo fa mety hanimba ny tontolo iainana ny tetikasa. Taorian'ny fihetsiketsehana ny sabotsy teo
dia maro tamin'ireo teratany albon mpila ravinahitra avy any ivelany no nandaniny aliny teo anolohan'ny Brown Prime Ministre mitaka ny fialan'ity farany eo amin'ny fitondrana. Doko sandray ary rahantsika rehetranga afakely maneran-tany. Nahazo ny marim-poninahitra Guinness World Records icôny Jonathan sokatra Koavambe avy any Seychelles izay tombanana ho 4.7 taona. Teraka tany amin'ny taona roa amin'ny 3.9 taona ho any ity sokatra ity ary heverina ho biby an-tanetim-bola velona tranany indrindra fantatra maneran-tany. Monao amin'ny Sainte-Hélène amin'ny ranomasimbe Atlantika Atsimo i Jonathan ary efa lasa marika mampiavaka ilay nosy. Izy ihany koa no mitana ny firaketana amin'ny maha-kilony antranany indrindra voarakitra hatramin'izay azy. Sokajy ahitana ny sokatra an-tanety sy ny sokatra anaty rano. Araka ny antoto taratasy misy, sokatra lehibe Jonathan tamin'izy tonga tao Sainte-Hélène tamin'ny taona 2020. Izany no ahafahana manombana fa efa niainana nandritra ny taona 100 latsaka kely izy ka nanatry maso vanim-potoana maro teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Anisan'ireo toerana maina indrindra eto an-tany ny McMurdo Valley, andihana aloha midadasika any akaikin'ny ranomason'i Ross ao amin'ny ranomasimbe Antarktika. Maina ny tany satria voadidin'ny tendrombohitra izay manakana ny orana sy ny la neige. Manalaingana ny amandona eo toerana koa ny rikota mangatsiaka be. Noho izany, saika tsy misy ranomandro mihitsy ireo loasa ireo ka mitovitovy amin'ny tany efitra maina feno vato sady mangatsiaka. Misy faritra sasany ao amin'ity toerana ity izay heverina fa tsy nisy orana lala neige nandritra ny roa tapitrisa taona maro ka mahatonga azy ho anisan'ny efitra maina indrindra eto tany. Mety hidina hatrany amin'ny miiba 20 degré Celsius ny maropahana rehefa ririnina. Tsy misy ponina miaina ao ary manodidina ny 407 km/h velarany. Ahitana zava-manan'aina madinika toy ny bakteria sy ny alga ao izay afaka miaina ao anaty tany sy amin'ny farihy masira sasany. Izay no manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MBS tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorona ihany koa ny teknisiana sy namana-panao gazety niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara ho amin'ny rampitsidray.